aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Andro farany zao tadiavo amin'ny fomba rehetra ny famonjena. Andro farany zao ka tadiavo amin'ny fomba rehetra ny famonjena. Epistily nosoratan'i Joda ny andininy 7:10 hatramin'ny andininy 5:20 farany no anorenantsika zany fampianarana izany. Tamin'ny androny nanoratana ny epistiliny Joda dia efa nambara ombenombeno fa andro farany zao any aparany any sy andro maory, ary isan'izay tena nampahory ny olona tamin'izany de ny fampianaran-diso izay naendrika ny fiangonana sy izao tontolo izao mihitsy aza. To manafitohina, to mamingana ny mpino amin'ny finoana marina ny fampianaran-diso ka mahatonga ny sasany ho raraka andalana tsy ahita ny famonjena. I Joda ao amin'ny epistily izay nosoratany no mampianatra ny mpino manao hoe ianareo kosa na eo aza ny fanenjehana, na eo aza ny fampianaran-diso, na eo aza ny andro maory. Normal zany satria andro farany zao, saingy ho anareo kosa aoka hiavaka amin'izany ianareo, aoka handeha araka ny fanahy masina, aoka handeha amin'ny fitehirizana ny tenanareo ho ao amin'Andriamanitra. Eny, aoka hiandry ny famondram-pon'i Jesosy Kristy tompontsika. Zany hoe tadiavo amin'ny fomba rehetra izay hahatonga ny famonjena hisokatra ho anao satria mino ianao. Tsy ny mahandro faran'ny andro farany no hampiravoravo tanany, tsy ny mahandro faran'ny andro farany na ny andro maory no hahatonga anao hiemotra, tsy ny mahandro farany no mahatonga anao kivy na ho ketraka. Loza atsy loza ro, fahoriana atsy fahoriana ro. Tsia, ampianary ny soratra masina ianao hibanjina an' Jesosy Kristy, lay tompo sy mpamonjy ao anatin'izao andro farany zao. Ampirisihana ny mino hikatsaka ny famonjena, tadiavo amin'ny fomba rehetra ny famonjena. Eny, namoizanao ny ainao aza, eny namoizanao ny zavatra rehetra aza, na ankalan'ny hafanao aza, na hanilikilian'izao tontolo zao anao aza, kanefa hahazahoanao ny famonjena de tsy maninona zany. Ny tanjona riavaka ho an'ny mpino amin'izao andro ankehitriny zao de te hiteny manao hoe rehefa sarotra ho antsika ihany ny miaina eto amin'ity tany fandalovana, tany feno faharatsiana, izao tontolo izao feno faharatsiana ity, aleo mikatsaka ny lanitra, aleo mikatsaka lay famonjena zay efa noman'ny tompo ho antsika. Ny tompo raha teo no miteny manao hoe katsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana de anampy anareo izany rehetra izany. Aizary no ahitantsika ny famonjena. Ny soratra masina riavako de mampianatra antsika fa ao am' Jesoa irery ihany no hahazahoantsika ny famonjena. Ao am' Jesoa irery ihany no lalam-pamonjena ho antsika, araka ny teny manao hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny anarako. Anjarantsika mpino zany amin'ny vanim-potoana tahaka izao no mibanjina le famonjena zay efa noman'ny tompo sy omen'ny tompo an'izay rehetra mino azy. Anjarantsika zany amin'ny vanim-potoana tahaka izao no mandray ny famonjena zay nomen'ny tompo ho antsika. Mandehana ry havako, katsao ny fanjakan'Andriamanitra, katsao ny famonjena. Aza avelanao hanakana anao tsy azahoanao ny famonjena ny fahorian'ny tany, aza avelanao hanakana anao tsy azahoanao ny fiainana mandrakizay, ny fijaliana sy ny fahoriana amin'ny andro farany, ny andro ankehitriny. Banjino ny fiainan-danitra zay efa noman'ny tompo ho antsika. Fa rehefa banjininao ny lanitra, ny tompo kosa hibanjona anao, hiaro anao tsy ho tafotoana. Eny, izy ane no hahalehibe ka hampamirapiratra ny tavany
aminao tsy raray avy. Mahereza ry avako malala ho aminao zany tenin'Andriamanitra zany hiantoka tsy ny ankehitriny ihany fa no avy rehetra ihany koa. Dia ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra ho amintsika ny tenin'ny Tompo. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao zahay ao amin'i Jesosy Kristy zokinay. Misaotra anao zay ilay toky sy fanantenana ho anay, fa na dia maizina aza ny andronay, na dia mihazakazaka makany amin'ny faharatsiana aza izao tontolo izao, na feno fahoriana aza ny tany, dia mbola manomana fiainana tsara lavitra voavoatra ho anay ianao ao amin'i Jesosy Kristy. Misaotra Tompo, ary asehonay anao koa ny fahavononanay hiaraka aminao, asehonay ny fahavononanay hibanjina miaraka aminao zany fiainan-danitra izany. Fa mbola entinay ambavaka eo anatrehanao koa ireo olona marobe eto amin'izao tontolo izao, ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny hakiviana, ao anatin'ny famoizam-po, ianao anie Jesosy ambanjina azy ireny hananany ny fiainana mandrakizay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay, nanaovanay sy angatahanay zany vavaka izany. Amen.